Zay ny baolina kitra fa ivadika eo amin'ny taranja basketball kosa indretsika dia nampahafantarina indray ary fa fandaram-potoana rehetra amin'ny fananana ny coupe du président zay fanao isa-taona izy ity ka nitafa tamin'ny mpanao gazety zareo anivon'ny fédération malagasy ny taranja basketball nilazalaza ny mahakasika izay fizotry ny fananana izay. Omaly sabotsy 3 febroary no nanomboka ny fifanitsanana isa-paritra amin'ny fifananana baskety coupe du président taona 2024. Fanamby napetraky ny fédération malagasy ny taranja baskety miaraka amin'ny fiadidinan'ny repoblika ary ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena amin'ity taona ity ny anaparitaka ny fifananana any amin'ny faritra halavitra ny renivohitra. Anisan'ny toerana vaovao fantatra fa hanaovana ny fifanitsanana arak'izany ny any Andosy ao Itasy. Izany natao dia mba fampandraisana anjara ny mponina any toerana amin'ny fampandrosoana ny ekipa amin'ny solotena azy. Aorian'ny fifanitsanana isam-bondrona izay nanomboka omaly ka hifarana ny 4 martsa any amin'ny zone nord, zone sud, zone ouest, zone centre sud, zone centre dia ho tanterahana ny 17 ka hatramin'ny 15 martsa ho avy izao ny play-off any Tuliara kosa nanaovana ny play-off io. Ny 7 ka hatramin'ny 15 aprily kosa no anatanterahana ny grande finale leto Antananarivo. Ekipa araiky amin'ny 70 moa no andasana hiakatra kianja amin'ity handehan'ny faefatra ny coupe du président ity. Tsaivina fa ny ekipa ny SCB Boeny no vosotra ho tompon-daka tamin'ny andehan'ny farany. Fa noararotin'ny FMBB tamin'ny fampalalana ny fandaharam-potoanan'ny coupe du président 2024 ny zoma maraina teo ihany koa. Ny filazana ny fampianotsika malagasy ny fifanitsanana amin'ny fiadinan'ny tompon-daka ny Afrika amin'ny basket FIBA 3-3. Nilaza moa i Jean-Michel Ramarson filohan'ny FMBB fa nangataka ny andray ny dingana famarana an'izany fifananana izany malagasy tamin'ity taona ity. Nanapa-kevitra nefa ny FIBA Afrika fa hotazomina amin'ny firenena iray ao anatin'ny 2 taona izany fandraisana izany mba ho fampiroboroboana ity taranja basket ho an'olona 3 ity. Iverina Togo indray arak'izany ny dingana famarana ny volana mena jona ho avy izao ka ny ekipa 12 lahy sy 12 vavy tafavoaka amin'ny fifanitsanana no ionany toerana. Ho an'ny fifanitsanana indray dia samy indray izany Madagasikara sy Nigeria. Ho malagasy dia ny 7 sy ny 9 aprily no anaovana izany etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mamasina. Ekipa pirenena 10 ho an'ny lehilahy sy 9 ho an'ny sokajy vehivavy no ifanintsana eto Madagasikara raha lehilahy 12 sy vehivavy 7 kosa no an'ny Nigeria. Ankoatran'ny ekipa pirenena malagasy sokajy lehilahy izay nibata ny larana fahatelo tany Togo nandritra ny andehan'ny voalohany dia tsy maintsy manana ekipa pirenena vehivavy ny malagasy amin'ity andehan'ny faharoa ity. Fara moa dia fantatra ihany koa fanana solotena amin'ny fiadinan'ny tompon-daka ny Afrika amin'ny FIBA 3-3 U18 zazalahy atao any Alger ny volana jona ho avy izao ny malagasy. Eo ihany koa ny fampifondronana ny ekipa pirenena malagasy senior no manana ny lalaon'ny nosy. Ireo fampifondronana rehetra ireo izay asa miandry ny direction technique nationale eo anivon'ny FMBB avokoa.